Ho aminareo ane riavana ny fahasoavany Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Tsy irery akory ianao. Tsy irery akory ianao. Zany no ambaran'ny mofinainantsika anio. Timoty 2:4, ny 9:7 hatramin'ny 8:20. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesoa manao hoe: mazotoa ankaty amiko faingana ianao, fa Demasy efa nandao ahy, satria tia izao fiainana izao izy ka lasa nakany Tesalonika. Kreska nakany Galatia, Titosy nakany Dalmasia, Luka ihany no ato amiko. Alao Marka ka ento miaraka aminao fa mahasoa ahy amin'ny fanompona izy. Tikiko dia nirahako ho any Efesosy. Ilay kapoty navelako tamin'ny Troasy, tao amin'ny Karpo dia ento, raha mankaty ianao ary ny boky, indrindra ireo boky hoditra. Aleksandro mpaneho varahana, efa nanisy ratsy aby loatra. Ny tompo amaly azy araka ny asany. Tandreminao ihany izy iny, fa nanohitra fatratra ny teninay. Tamin'ny nandaharako voalohany hanalatsiny ny tenako, dia tsy nisy nomba ahy, fa nandao ahy avokoa izy rehetra. Aza mba isaina ho elony ane izany. Kanefa ny tompo nitsangana teo anilako, ka nampahery ahy, mba ho tanterahana tokoa amin'ny ataoko ny fitoriteny, ary mba ho ren'ny jentilisa rehetra izany, ary izao no vonjena tao ambavany leona. Ary ny tompo anafakay amin'ny asa ratsy rehetra ka amonjy aho ho any amin'ny fanjakany any an-danitra. Ho azy ane ny voninahitra mandrakizay. Amen. Ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Tsy irery akory ianao. Raha tany amponja ny apôstôly Paoly, tany an-tranomaizina nanoratra izao epistily izao ho an'ny Timoty, dia manambara etona fa toa tsy nisy azo ianteherana ireo izay nantenainy. Toa nandao azy avokoa ny namany rehetra, namela azy irery tany amponja ny namany. No ny antony maro samihafa, misy voalaza eto fa tia fiainana loatra, be rendrarendra ka dia varino, reny lay niverin-dalana, ny emotra amin'ny finoana, ka mandao ny mpanompon'Andriamanitra ao anatin'ny sarotra. Misy voahiraka manokana ka tsy afaka mijanona tao an-tranomaizina niaraka ny Paoly, tahaka andry Titosy. Misy kosa tena manao ratsy mihitsy aza ny mpanompon'Andriamanitra, eto amin'ny voalaza i Aleksandro zay mpaneho varahana, na nisy ratsy abe loatra ho izy, ary te mampitandrina ary ny apôstôly Paoly hoe tandremy ihany izy iny, tandremy ihany izy iny, fa toa nanohitra fatratra ny teninay. Raha marina riavana amin'ny maha-olona efa voaheloka any apôstôly Paoly, tao amin'ny fanjakana Romanina ny olona voaheloka dia manana zo mba hisy namana, mba anatanteraka ny faniriny, ny etaetany izay ampifalifaly farany azy. Nefa dia indro voalaza fa nandao ahy avokoa izy rehetra ho ny apôstôly Paoly. Toa tsy nisy
niaraka taminy, mety natahotra hosamorona tahaka azy koa, mety menatra ny filazany tsara dia tsy misy nahajoro. Eo moa ny efa sain-dratsy any sasany mihitsy. Eo anatrehan'izany ry havana, ny tena any am-pifatorana, ny nantenaina tsy misy ny janona, dia asehon'ny tompo kosa fa ny tompo tsy mamela azy irery. Ny tompo no indro misolo tena ireo namany rehetra nitsangana teo anilany ka nanoana azy, nampahery azy. Ny tompo no nahatanteraka ny tenin' Jesosy Kristy, fa izay manao hoe rehefa hoentin'ny olo amin'ny sinagogany, hoentiny eo ampanapaka ianareo ho tsaraina, dia aza manany amin'izany andro zany fa ny fanahiny rainareo no hiteny eo anatinareo. Dia indro ny tompo no mitsangana eo anilan'ny apôstôly Paoly ka manoana azy, mampahery azy, mampahombo ny fitoriana filazany tsara ataony ary manafaka azy amin'ny fandrika raton'ilay ratsy rehetra. Fa mbola ny tompo ihany koa no mitsangana eo anilany, manafaka azy tamin'ny ratsy rehetra ary dia mamonjy azy ho any amin'ny fanjakany any an-danitra. Eo anatrehan'izany toe-javatra maro samihafa zany, mety mampivoto fo, mampatezitra, mety misy fotoana aza mety eritreritra mihitsy andatsa sy anozona ireo mpiara-miasa. Saingy izao ny tompo no ao amin'ny apôstôly Paoly ka mitondra azy mivantana makany an-danitra, manokatra ny vavahadin'ny lanitra azy, manaisitra izay rehetra mety ho endrika fahotana mamingana sy mandrangotra azy ka tsy hahatonga azy ho any amin'ny fanjakan'ny lanitra. Dia sokafan'Andriamanitra midanadana ho azy eto ny fanjakany any an-danitra. Ary izay mahatonga amin'ny Paoly miteny hoe ho azy anie ny voninahitra mandrakizay. Sary tsy izoviana amintsika intsony, izany sary mahay irery an'ny apôstôly Paoly ao anatin'ny fahasarotana, ao akasarotana izany, ka ny tompony manampy azy. Fa toy izany indrindra ilay nahazo an' Jesosy Kristy, ilay zanak'Andriamanitra, ilay nafoiny, ilay nafoina ho irery, ilay toa tsy misy mpijery, tsy misy mpiantra, ilay niatrika samy irery ny hazo fijaliana, kanefa ny rainy dia niaraka tamin'ny mandrakariva teo hatrany Andriamanitra, nampahery hatontosany hatramin'ny farany ny iraky ny filazantsara dia ny fanolorana ny aina. Ao anatin'ny fotoan-tsarotra izay hitorianao ny filazantsara ry havako malala, ao anatin'ny vanim-potoana mahatery anao noho ny amin'ny filazantsara, dia izao ny tsarovy: tsy irery akory ianao, tsy irery akory ianao fa ny tompo mihitsy no mijoro, mitsangana eo anilanao ka mampahery anao. Raha mieritreritra ianao fa irery, toa onjoonjonao samy rery ny fitoriana ny filazantsara, toa tsy misy manampy anao ireo namanao, toa miala sy indraindray aza mety hanohitra anao mihitsy amin'ny fitoriana filazantsara ataonao, ireo kristianina namana, aza kivy, aza miemotra, aza mitanondrika, fa mety miala aminao ny namanao, mety miemotra ireo mpiaradia aminao, mety misy manohitra anao amin'izay niaraka niezaka taminao. Saingy izao Andriamanitra kosa tsy mandao anao na oviana. Izy no efa niteny fa tsy handao anao na ahafoy anao mihitsy izy, fa indro momba anareo mandrakariva ho izy ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Ny tanjon'Andriamanitra ry havana dia nitondra anao ho any an-danitra
ahatsatraranao ny tanjon'ny finoana, ny tanjon'ny fanarahana ny Kristy, dia ny hamonjy anao rahatrizay. Mahireza ary, fikiro, azony mandrakariva ny fiainana mandrakizay, izay efa nomen'ny Tompo ho anao. Dia ho an'Andriamanitra irerian'ny voninahitra. Amen. Ivavaka isika ry havana. Endre Tompo Andriamanitra io, tsaronay dia tsaronay tokoa zany asanao lehibe, mitantana sy mijery ny fiainanay izany. Hitanay marina tokoa zao fa Andriamanitra tsy mandao anay ianao tamin'ny vanim-potoana rehetra izay mahatery anay na vanim-potoana nanahirana anay, dia indro ianao teo mandrakariva nanohana anay, ampahery anay ary mbola vonona hatrany omba anay. Dia misaotra Tompo, vavak'izay ho an'ireo mpitory filazany tsara, ireo evanjelistra, ireo katekista, ireo izay irahana ho any amin'ny toerana lavitra ny ankohonana, lavitra fianakaviana, atao mahatsiaro manorery sy onjoonjon'izy rery samy rery. Ianao ampahery azy ireny mba tsy hiemotra amin'ny finoana izy, hatanjaho Tompo ny finoana izy ireny, ka ananany fanantenana fa momba azy ianao. Amin'ny anaranao Jesosy nanaovanay izany vavaka izany. Amen.